Fahaly-miarabantsika tsirairay avy-indray tratry ty alatsinainy maraina fa 3 ny volana febroary ity. Mirary ny soa indrindra ho anao ihany koa ary saorantsika Andriamanitra izay manome ny hery rehetra ho antsika tsirairay avy. Alohan'ny dirantsika ny amin'ny mofinaina an'io dia vavakisika. Ry Tompo-Andriamanitra tokona isimpamonjy anay io. Dia ny era-po era-tsaina ianao satria avy aminao ny hery rehetra ary misaotra anao manokana izahay satria raha nomena tombotsoa ahafahanay mandray ny hery avy aminao. Miteza ianao hiasa eo amin'ny fiainanay tsirairay avy ka ahafahanay mitomba ampinoana hatrany sanandro. Tonoina sy angatany amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Lohateny mofinainantsika androany dia manao hoe tokom-panavotana. Nalaina amin'ny Genesis 3:15 manao hoe dia ampifandrafesiko ianao sy ny vehivavy ary ny taranako sy ny taranany izy hanoritory ny lohanao ary ianao kosa hanoritory ny ombelay tokony. Amen. Tamin'ny fotoana ny tsanan'ny ravin-kazo sy ny felam-boninkazo no nahitan'ny Adama sy ilay mpanampy sahaza azy ny famantarana voalohan'ny fahalovana. Nazava sy velona tao an-tsainy ny zava-misy marina fa ny zava-manan'aina rehetra dia tsy maintsy ho faty ihany koa. Eny fa na ny rivotra izay niankinan'ny fiainana aza dia nitondra ny voan'ny fahafatesana. Nijoro manjaka teo anatrehany voary teo ambany fifehezany i Adama raha nitoetra ho mahatoky tamin'Andriamanitra ary nanaiky ny fahefany izao rehetra izao saingy rehefa tsy nankatoa izy dia very izany fahefany izany. Tsy ny fiainan'ny olombelona ihany araka izany no mitantara ny lesona mahonena mikasika ny fahalalana ny ratsy fa ny toetry ny biby ihany koa, ny hazo any an'ala, ireo ahitra eny an-jaridaina rendrendra fa ny rivotra izay iainana. Tsy nahafoy anefa ny olona manoloana ny vokatry ny safidy ratsiny. Dia ampifandrafesiko ianao sy ny vehivavy izay izy ary ny taranako sy ny taranany. Izy hanorotoro ny lohanao ary ianao kosa hanorotoro ny ombelay tongony. Ny didim-pitsarana notononina ho an'ireo razambentsika ireo dia nanjary teny fikasana ho azy. Nomena fehezan'ny teny izay tsy latsa-danja amin'ny fanantenana izy ireo talohan'ny nandrenesany amin'ny tsilo sy ny hery, ny asa sarana sy ny alahelo izay tsy maintsy hiatra taminy na ny vovoka izay tsy maintsy hiverenany. Averin'ny zavaboary amintsika ihany koa izany fanambarana izany, na eo aza ny fanimbana ataon'ny fahotana dia tsy ny famoronana ihany no asehon'ny zavaboary fa ny fanavotana ihany koa. Manitsana ny ravin'ireo hazo mba ho voarakotra indray amin'ny raviny vaovao maitso mavana. Malazo ny voninkazo mba hamoaka hatsara-tarehy vaovao anankiray indray ary ny fanehoany hery ho ety mamorona tsirairay dia antoka ho antsika fa mbola ho avoazana indray isika amin'ny fahitsiana sy ny fahamasinana momba ny fahamarinana. Arakaraka ny hiparihan'ny ratsy no hanehoan'ny feon'ilay raitsika milaza amin'ireo zanany mba hijery ny toetry ny fahotana eo amin'izay vokatra izany ary koa mampitandrina azy hahafohy ny ratsy sy manasazy azy hanaiky ny tsara. Engany izany mba tio adintsika tokoa mba hahafahantsika miverina indray amin'ilay namoronan'Andriamanitra isika dia mila mandray an'i Kristy isan'andro isika manaiky aminy ary manaraka ny sitrany mba ho vaovaova ho amin'ny fahamarinana hatrany isika. Amen. Raha inay tsara indrindra mbola misaotra anao izay ny amin'izany teninao izany. Misaotra ihany koa ny amin'ny fitiavanao izay na dia nandalo zavatsarotra aza ny razambe ny olombelona ianao kosa dia nanome tokom-panavotana fa tsy hamela anay irery, tsy handaho anay fa hanavotra anay. Mitezako ianao Tompo hiasa amin'ny tokantrano tsirairay avy ka ny azo fijalianao na ny hanafaka anay na amin'ny fahazaran-dratsy na amin'ny fahotana na amin'ny
fanamelohana na mitsosa na amin'ny fahakiviana na amin'ny aretina satria efa voavidan'ny rano tokoa izay. Aminaran'i Jesosy, amen. Sapiaro